Tontolon'ny fampianarana kosa indray ary nametraka laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny fampianarana ny ekipa Tarindramatoa Voangy Rampianina vadin'ny filoham-pirenena Amperinasa isan'ny nahazo tombony tamin'izany hetsika mitanterahana izany ary ny EPP anaty hazo isotry nisy le lanonana tsotsotra no tanterahana ka nahafahana nanatanteraka ary nahafantatra ihany koa ny zava-bita sy ny tombony samihafa makasika izay sehatra ny fanabeazana izay. Nametraka ny mahazava-dehibe ny sehatry ny fanabeazana Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Ao anatin'izay indrindra dia fantatra izao fa nanolotra latabatra fampianarana miisa 50 ny EPP anaty hazo isotry Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy. Nandray antanana ny fanavaozana efitrano fianarana miisa 3 ihany koa izy. Tonga nanotrika tamin'ny fomba ofisialy izany ezaka izany ny ekipany. Iarahantsika mahalala fa ny vaindrindra rano sy ny vadin'ny filoham-pirenena dia ny fanatsarana hatrany ny fanabeazana sy ny fikarakarana ny ankizy satria antoko ny fandrosoana izany ka tsy ny sarasara izy rehefa nahatsapa fa ilaina ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny toerana ity mba ampandroso mba ampazoto ary koa ampiroborobo ny fampianarana satria averiko indray fa antoko ny fampandrosoana izany ary koa antoko ny hoavin'ity firenentsika ity. Nankasitraka ny finiavana etin'ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana ny talentsikoly. Amin'izao fahazako dabilio izao dia faly zay tena faly mihitsy zay satria zavatra tena hoe nirina mihitsy zany hoe isy ny taboboanto aminay mba tsy ampijaly ny mpianatra ary tombotsoa zany dia afaka mianatra tsara ny ankizy afaka tsy voateritery zany fa afaka milamina tsara izy mianatra miaina ao anatin'ny efitrano izy zany ny voaloko dia miaina ao anatin'le fahadiovana zany dia misokatra ny saina tombotsoa daholo zany zay mampivelatra kokoa ny sain'ny ankizy zany miaina ao anatin'ny dabilio tsy teritery efitrano madio. Tsy azo atao ambany zavatra tokoa ny fanomezana tontolo mahafinaritra ahafahan'ireo mpianatra avy amin'ny fokontany sahirana miezaka sy misandratra eo amin'ny fiainana.